Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala finainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala finainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala finainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala finainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ry havana malala ao amin'ny tompo raha lasana vavy malala no ionona amintsika iaravanantsika tsirairay avy tonga somatsara eto indray tafahoana somatsara velonaina namindranan'Andriamanitra foa mbola velonaina somatsara tafahoana eto indray tsika amin'ny teo androany ity mandrata izao fandarantsika vavaka fiambenana zay iarahanao amin'ny fandaran'Andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny groupe zay maharesy tahiny tompontsika rehetrarehetra ary dia miaraba nareo izay vao androany vao miaraka tonga aminay eto dia teteny aminareo hoe tonga soa ary aza raisina hokisendrasena koa ny atongavanareo eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anareo dia mandray anareo ampifaliany zay ampitiavana be dia maharitatra farany adindray sasany raha antsika eto adindray sasany noko fa tsy verimaina eo amin'ny fiainanao fa tena adindray sasany tena nova ny lalam-piainanao sy ny tantaram-piainanao mihitsy raha lasana vavy malala. Alleluia. Dia tahin'ny tompo sika rehetrarehetra. Tahin'ny tompo ihany koa nareo izay efa paketo androany niditra voalohany teto dia raha nabavintsika $100 ao Koweity ka $100 ao Koweity sy nareo any Koweity Arabia Saodita ny Chine Madagasikara ry anao manina dia omena an'ity tsodrano ity amin'ny salamy 250 tsodranonao androany nabavy $100 salamy 250 andininy favalo ny tena Andriamanitra mane fa iza dia tahaka ny hazo oliva maitso ao atramin'Andriamanitra matompy ny famindrapon'Andriamanitra mandrakizay doria. Alleluia. Amen. Hoy tena Andriamanitra za dia tahaka ny hazo oliva maitso ao atramin'Andriamanitra matompy ny famindrapon'Andriamanitra mandrakizay doria. Sady efa hazo oliva ianao no maitso fa tsy malazo mbola ao atramin'ny Jehova ihany koa. Inona moa ny ilainao mihoatra an'izany raha lasana vavy malala fa dia tomera tsara ao atramin'Andriamanitra ranabavy $100 zay ny tsodranonao androany dia maharetatra amin'ny farany tahin'ny tompo dia raisao ampifaliana sy ampinoana ny tsodrano izay nomenanao. $100 Koweity, Marie Angela Oman tonga soa, Miriara Andre Malala Madagasikara toy Jesosy mandrakizay Allemagne Kikirandrina soa Madagasikara, Marie-Jo États-Unis, Marina Tiana Canada, Rosemina France, Artisanet de Madagascar France, Angèle Pagès France, Bartel Madagascar, Koda Léonie Arabie Saoudite, Erika Rak France, Ito de Ronso France, Tsiramboramel France, Jesosy Pandresy Madagascar, Zamina Camarade Jesosy France, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Asany Apostôly Madagascar, Kadaka Malala France, Tahiny Jesosy, Berty Sava Koweity, Rodine Marie Koweity,
ery Eliana Miarniana France Pertsava Koweïty artisanat de Madagascar France Itodiraonso France Andrinandrina Solo France ao ihany koa Ginarandrina Solo Chine tahin Jesosy isika menakavy de tonga soa daholo nareo de mahareta hatramin'ny farany daholo arabaina velonaina somatsara fa de zava-dehibe ngeravana ny afahantsika mbola miona sy velonaina tahaka izao fa soavan'Andriamanitra sy famindrapo lehibe mihitsy Kodanila Belzika tonga soa Kodanila tahin Jesosy Alléluia andao aloha tsika mialohan'ny zavatra izy andao nomboantsika ny fotoana andao tsika hivavaka andao metraka ny fotoana eo-pelantan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka andao mampandrotsika ny vavintsika Nambina Tsiry Amboaramiel izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana androany tay tompo ary Nambina anao ny fitenenana dia mbola faly manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra tsirairay tahin Jesosy pasteur menakavy dia tahin Jesosy ihany koa itsika izay tonga amin'izao vavaka fiambenana izao mbola hiara hivavaka tsika ry havana hametraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra Andriamanitra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao fa mbola fahasoavana sy famindraponao no mbola hanitantananao sy mbola nahatonga anay eto amin'izao fotoana izao misaotra anao izay ny amin'ny tombonandro misaotra ny amin'ny fotoana Jehovah Andriamanitra indrindra izao alina izao izay mbola ahafahanay indray mianoka eo amin'ny tongotrao mianatra ny teny sy ny fampianarana avy aminao ianao hanokatra ny fandrenesana rehetra aminay tsirairay avy sy tonga eto mba handray tsara ny teninao ary mifanay masinao ihany koa hikasika amin'ny fonay mba handray tsara ny teninao izahay tsirairay avy Jehovah Andriamanitra mba ho tany tsara ny fonay ka afaka haniriany ny teny sy ny vozay hafahafinao ka sy manokana ihany koa ireo olona izay ho ampiasainao hitondran'izany teny izany na ny fampianarana na ny toriteny Jehovah Andriamanitra dia samy hanjakanao aoka ny fanay masinao ampahery anay tsirairay avy Jehovah ary ilay ratsy dia tsy manana fahefana eto fa didinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manana anjara tsy manana fotoana ahafahana tsy mampifantoka na manapaka ny connexion anay fa tena mba handeha tsara mihitsy Jehovah Andriamanitra tena hoe ianao no mpitondra ianao no mpitantana Jehovah Andriamanitra tena hoe ianao no ho tompona antoko amin'ity fandaharan'andro an'ity Jehovah Andriamanitra mba tena hoe havelanao ho voazara ny teninao mba samy handray izay tsirairay avy mba tsisy ny sakasakana Jehovah Andriamanitra fa tena hoe mba tena hoe hianoko ao anatin'izao fandaharana izao izay satria ity fandaharan'ity Jehovah Andriamanitra mba hahafahanay miaona satria fantatrao fa izay rehetra tsirairay avy ireo dia samy any amin'ny fokom-pirenena lavitra tsy mifanakaiky fa amin'ny alalan'ity réseaux sociaux ity no hifandraisanay sy handraisanay fampianarana sy torolalana avy aminao ampiasainao ny fitaovana rehetra Jehovah Andriamanitra mba hizarana ny teninao ary izany teninao izany dia hoentinao indray hanavatsava any amin'ny tontolo maro amin'ny firenena maro any eny fa na dia any amin'izay mbola toerana tsy maheno filazantsara anao na tsy any am-ponja ary dia hoenty izao teny izao Jehovah Andriamanitra hatreo ny fotoananay Jehovah hatreo izay tsirairay avy amin'ny toerana izay rehetra misy anay ary aoka mifanay masinao hameno anay tsirairay avy sy hampianatra anay amin'ny teny indray Jehovah Andriamanitra mba tsy hisy alamaina izay tsirairay eto fa tena handray tsara avy aminao izahay ary raha hisaraka eto ihany koa izay rehefa vita ny fampianarana dia hitondra voatsara avy aminao manaraka anay any amin'ny tokantranonay ary entinay amin'ny fiainana indray hamakivaky an'ity herinandro ity dia mankasitraka Jehovah Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovana an'izany vavaka izany Alléluia Amen Alléluia mankasitraka indrindra anao ranabavy Nambina Alléluia tamin'ny vavaka mamy izay nentinao Andriamanitra manaka pasoavana malafy ity mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Nambina Andriamanitra ne mpitombo anao hatrany hatrany Alléluia Amen Kodalela Belgique Fontaine Lanirina France Mampinona France Fianarantsoa France tsisy sorana $100 raiso fa natao anao Lazanaso Sylvie Arabie Saoudite Andrina Suzel Suisse Jesosy Noer Koweïty
Nashimi Koweity, Tina Kotoarzaka France, Yama Odila Koweity, Ravtakal Madagasikara, Kadaka Malala France, efa noteneniko teo, Marie-Jo États-Unis, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Tonga Soa, zay daholo angamba. Halleloia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Zay ary no ela. Hiditra amin'ny tolo-tentsika rehefa fa lolotsika hanao hira anankiray. Halleloia. Rehefa hanao hira tsika anatin'ny tirity raha misy fahasoavan'Andriamanitra nataony taminao raha misy fahasoavan'Andriamanitra nasehony anao androany na omaly tamin'ny sabata dia afaka manome voninahitra an'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny commentaire anao eo dia ho vakiako rehefa avy eo. Raha nisy fahasoavan'Andriamanitra, valim-bavaka, fitahiana, fiarovana, inona ny azonao hanomezam-boninahitran'Andriamanitra dia afaka soratanao eto izany androany. Ny anona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako androany tena laminy aloha ny programako. Rehefa alatsinainy aho izany dia tena sahirana mafy amin'ny programa fa raha ohatra ka tsy misy fandaminan'Andriamanitra. Fa voninahitra ho azy fa dia tena nalaminy foana ny programako. Vita soamantsara ny asa aman-draharaha rehetra ho anazy ny voninahitra. Faharoa manarakaraka an'izany tena nomeny heri-tanjaka sy fahasalamana. Heri-tanjaka sy fahasalamana satria tao ao dia somary ohatrany tsy dia nety ny fahasalamana fa androany dia tena naverin'Andriamanitra tsara ny fahasalamana indrindra ny après-midi teo ho azy ny voninahitra ary dia ity mbola afaka manao ny asan'Andriamanitra. Mihaona aminareo manao an'izao afaka fiambenan'izao indray hifampahireto indray zava-dehibe amiko izany ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Inona ary no nataon'Andriamanitra taminao? Afaka manoratra ianao manomboka eto. Hihaino hira tsika. Misy vaovao mahafaly. Isika dia manana olana anankiray izay tsika rehefa mba olana amintsika eto dia izao be dia be ny raharaham-pilazantsara tsara mahafinaritra sady mahatehena fa indraindray mahasadaikatra be mandeha fandrisiny satria ny antony mandeha ilay hira dia indraindray misy fitafy tsy mendrika eo anatin'ilay izy nefa ilay izy mba hoe hira ho an'Andriamanitra amezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ary fantatrareo tsara moa fa tsika mba anisany mba miezaka na dia tsy tanteraka ary miezaka tsika tena hoe manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika. Dia miezaka tsika mitory ny fahamasinana. Ka rehefa mitory ny fahamasinana tsika dia tsy mety amintsika koa izany mandefa zavatra tsy misy fahamasinana. Na dia hira raha-pilazantsara ary ka misy manao fitafy tsy motina na mitanjatanjaka dia tsy mety amintsika mandefa an'izy. Dia raha mandinika nareo hatramin'izay raha vao misy hira ka vao mitady manao pataloha ny vehivavy na manao zipo mitanjatanjaka fo kely sy ny sisa dia ilay hira mety alefantsika ihany rehefa tatotsika sary hafa. Dia noho izany rehetrarehetra izany dia efa misy fotoana ihany mampionona nanao ezaka kely hoe manisy tononkira n'ireny hira izay arak'izay zavatra teneniko anareo izay mba ahafahantsika rehetra mihaino sy mijery an'ilay izy tsy ampiambambana dia ezahana hoe asiana tononkira fotsiny ilay dia asiana sary mahafinaritra. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa efa tsy dia araka mampionona ny mamadika an'ireny intsony satria mitombo ny zavatra natao. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa dia nanolo-tena ny rahalahy kelintsika rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo dia nanokatra chaîne YouTube ary zareo. Halleloia. Dia nanokatra chaîne YouTube ary zareo dia ny zavatra ataony anatin'io chaîne YouTube ary zareo dia tsy misy afa-tsy ireny hira ireny dia nasiany tononkira dia afaka mamaky tononkira izany tsika dia afaka mijery sary mahafinaritra nefa mbola mihaino an'ilay hira mahafinaritra be foana ihany. Dia isaorantsika azy amin'ny rahalahy izany finiavana sy fahafoizan-tena ngeza be nanao an'izany asan'Andriamanitra satria tena manampy be dia be antsika eto amin'ny fandarana izany. Dia hitombo be dia be izany nareo rehefa malalaka nareo dia afaka mivizite an'ny chaîne YouTube andry zareo, afaka misabone mihitsy nareo ao amin'ilay chaîne YouTube an'ny rahalahy Tojo sy rahalahy Jonathan. Ohatr'izao ny anaran'ilay chaîne hoe allo Jonathan Tojo Jonathan Tojo Jonathan. Izao ny anaran'ilay izy hoe ny anaran'ilay chaîne YouTube andry zareo Lyrics évangélique by Tojo by Jonathan et Tojo. Lyrics évangélique by Jonathan sy Tojo. Zay zany ny anaran'ilay chaîne YouTube andry zareo vaovao dia hitanareo reny rehefa mahazatra antsika rehetrarehetra fa miaraka amin'ny tononkira
mahafinaritra be anisan'ny ty anankiray hoe notsika ity anisan'ny ira mahafinaritra be ty a le tindrana vavintsika Rosemina teto tamin'ny voalohany de notsika eto le izy de efa navadika izy amin'ny rahalahy tombokiraka de manasa anao a sady jery ny asa tanan'izy amin'ny rahalahy no ieno an'izany ira mahafinaritra be zany de ao anatin'izay alefaso a le fitsona vavolombelona fa mendrika eo amboninahitra Andriamanitra meno finaritra dorary tsika rehetra amen misaotra n'izy amin'ny rahalahytsika alleluia Tina hiti sena fapu ela yudi kudeni tio fusa nana nyandi anya dala simbarandini tina para asamsoti takuni la sara dai suraku asguri famu sena kautanaku difiki shamna Socialna, Nairu Raise Wasiana, Ifiki Shana, Socialna, Tabangamana, Kizaru Tabaswana. Brava di tutto fuori kai saja sembunyi famu adocha in pace sama babu avera yeruka siwa saru nani famu sini sipita kani fana afaida itakuni la sara kai suraku Asguri famu sena kautanaku Ifiki shamna usau Socialna Nairu raise wasianaku Ifiki shamna usau Socialna Tabangamada kisayani tabakwana Ifiki shamna Socialna Nairu raise wasianaku Ifiki shamna Socialna Tabangamada kisayani tabakwana Solo que sucede Nada sarà faina Si alate che Jehovah nukeja Siana zavama Nakuri la sara Kai suraku Asguri famu sena kautanaku Ifiki shamna usau Socialna Nairu raise wasianaku Ifiki shamna usau Socialna Tabangamada kisayani tabakwana Ifiki shamna usau Socialna Nairu raise wasianaku Ifiki shamna usau Socialna Tabangamada kisayani tabakwana Tabangamada kisayani tabakwana
Halleloia. Saotra n'izy amin'ny rahalahy na fahitanareo an'ilay izy tsara tsara be le izy mahireza foana nareo amin'ny rahalahy ataovy foana fahasan'Andriamanitra zany ary ngeza be zany dia maherezy nareo dia Andriamanitra ny hamaly fitia mitombo ositra hatrany dia vavaka ho anareo foana zay mba amen'Andriamanitra foana ahafahanareo manao totosa azany asan'Andriamanitra izany. Halleloia. Tany tompo Someva France, Erikaraky France, Verselina France, Rodine Marie Koety, Tsiriambaramela France, Tondrasoa Mojilda Koety. Efa soratany tojona ran'le chaîne an'zareo dia misaboneva daholo zany nareo ao. Halleloia. Dia amin'izay isaky misy clip vaovao dia hitanareo io misy vaovao. Halleloia. Taheny Jesosy. Izy nanoatra voalohany rahavavy Rosemina nanoatra voalohany misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony. Halleloia. Halleloia. Misaotra Jesosy malala fasitrana Jesy Gabriel rehefa nentina mbavaka tamin'ny sabata. Halleloia. Mankasitraka anareo mivady hatrany. Jesosy ny hamaly fitianareo izy ranabavy Suzelle teraina Jesosy. Halleloia. Ajaska patisy teneniko teo. Halleloia. Sotra $100. Tontolo andro izy tojo isarokan Jesosy fanarovany tamin'ny loza saika nitranga za indrindra tamin'ny valalam-pandany zao le izy. Za moa amin'izao dia ty amin'le ilina ty Allemagne no miasa dia mandeha amin'ny toerana iray zay za dia rehefa nivoaka za dia ohatran'ny naheno feo kely zany dia tonga dia nitodika ny carte bancaire-ko efa mitsirary ery amin'ny tany ery dia nalaiko aingana dia nisaotra an'Andriamanitra za fa raha very teny dia very teo koa ny volako satria za aty alavitra aty tsy mba hitako raha afaka bloquen'ny banky aingana koa le izy na ahoana. Za raha teo tsy afaka makany toerana amin'le banky satria mila mandeha sambo mihitsy moa za mbola miasa koa aty tsy afaka ny ody sady zay lany fotoana be mbola hanao récupération sisa avy eo fa isaorako Jesosy fa nanareo fiaksany todika kely za dia hitako le izy. Dia ny faharoa indray dia nisy ny antso za dia ozy le olona hoe service PayPal dia nanazavazavatra teo izy sady nitarika mba hanindry chiffre sy ny sisa dia avy eo heniko bitiky ny feon'ny fanamasina hoe tapao ny appel zana koa tonga dia nitapahako avy hatrany rehefa tapaka ilay appel voatra ny tonga saina za sady ozy indray ny fanamasina hoe pisoloky iny ndry direct Jesosy fanarovana fa saika very vola teo raha nanaraka ny tenin'ilay olona ny antso. Halleloia. Teraina Jesosy. Raha mbola appel koa na mail ihany koa tsy misy banky nampiasan'ny iza na nizanizy ka mangataka kody na mangataka atsika anindrinindry chiffre zany tsy azo atao fady zany fadiny razana ka tandremo fa be dia be mihitsy zao ny pisoloky be dia be mihitsy zao ny pisoloky misy fotoana ary nareo raitotsika eto andafy maray message nareo ohatra hoe message manao ohatra zao hoe tsy tafiditra ato anaty boîte aux lettres ny colis anao fa cliquez ty lien ty ahitanao ny ohatr'izay dia aza micliquer an'iny ianao miditra amin'iny ianao dia tafiditra azon'zareo misy information azon'zareo dia manao tentative na fisolokily izy mety amin'ny alalany ny tsy fantatra na amin'ny carte bancaire anao na ny amin'ny zavatra hafany dia mila mitandrina be mihitsy fa feno pisoloky zao feno pisoloky na dia atao kare reny ohatrareo mividy tomobile dia misy annonce dia vao mahita nareo annonce tsy normal hoe tomobile mora be loatra dia le izy mora be loatra da vakinareo dia tokony misy zahatra simba ao na misy zahatra tenany fa ndraindray izy sady efa tomobile mora be any amin'ny interne vidiny tokony izy dia mbola lazainy fa tena tsisy kianina zao dia fisolokiana koa reny. Ohatra zany mandefa annonce izy dia tsy te hiresaka aminao amin'ny messagerie izy na hiresaka aminao amin'ny alina fa mail no tiany fampiresahana dia matetika reny dia pisoloky reny satria tsy tiany ho hita moramora
misy azy raha amin'ny alalan'ny compte izy no resaka dia tandremo reny be zao ny endrika fisolokiana ataon'ny olona fa mila tena mailo isika ndraindray mody ohatra hoe mivarotra zavatra ianao dia mody miantso izy dia ilaiko anke mihitsy hoe za tsy mbola ny toerana nefa tena tiako azy entany fa ahoana ny atao ahoana dia vao olona manao resaka miolakolaka zany zao dia tsy miresaka lavabe fa tonga dia tapahana tonga dia velomany apetraka fa betsaka zao ny endrika fisolokiana misy be ny olona mahay resaka informatika resaka kirakira dia njanabe mihitsy ny resaka io anio nareo manao achat en ligne reny jereo tsara aza manao tsony raha vao tsy hita sécurisé fa vao azo io ny numéro ana kartanao dia veloma tena sahirana ianao alainy ny volanao fa tandremo fa efa be tsy voisa tsony zao ny endrika fisolokiana dia misy olona mody manao hoe dia olona manana zanako miaramila ohatra zany efa hitako tany amin'ny 10 taona lasa zany fisolokiana teto andao zany zanako manana zanaka miaramila dia maty tany anaty izy ndry malahelo mihitsy ka manana tomobile anankiray zay izy dia tiana debarasena fa isaky mijery ilay tomobile izy dia malahelo azy dia tiana debarasena mba afaka alainao hoe tomobile io dia iny koa ianao dia tena ilaiko zany fa za mila olona tena mahay mikarakara an'ilay izy fa olona tiana izy fa tena tiany zanaka io mamisy valeur sentimentale dia iny koa ianao roa ka tena omena fotsiny ilay izy tena ilaiko zany dia masiny olona mody miresaka aminao amin'izay dia ilay tomobile tsy aty fa any Nigeria ohatra na any nanana fa mila alefa sambo dia ilay tomobile mena fotsiny fa firehana anina fotsiny karakara ohatran'ny fisolokiana Madagasikara reny be dia be fa mailo tsara mihitsy raha vao mangataka kody sy ny sisa zany tsy izy zany na ny banky ary tsy miantso anao amin'ny telefônina zany resaka ohatra zany fa mailo tsika be dia be mihitsy ny fisolokiana ka samy mailo tsika tsy tokony ho tratran'izany aleloia da iny tompo dia arabaina zany tojo fa tsy tratran'ny fisolokiana aleloia tsara Jesosy marina tiana Kanada ny tontolo androko androana izy $100 lama tsara ny asa rehetra tsapako be fa Andriamanitra no namery aleloia misaotra Jesosy malala aleloia da iny Jesosy andrianjafy ny asina Madagasikara Côte-d'Ivoire Belzika misaotra ny Jesosy fa omeny hery sy tanjaka fahasalamana miasa nahazo cadeau tsara be avy amin'ny zokinay sady mbola afaka mividy kojakoja tokantrano izy zandriaina aleloia tsara Jesosy ozy izy lina hoe aleloia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tena tara be raha nandeha ny asa ny maraina teo satria nisy rano natapaka aty aminay dia mihodina be mihitsy vao tonga any amin'ny toerana asa fa tena isaorako azy fa dia mikasiha fanahy masina ireo mpampiasa lamina ny asako tsy nila nanenjika ilay ora tarakory fa dia ndrava tamin'ireo firavana tahaka ny isan'andro voninahitra an'Andriamanitra irery ihany aleloia amen dia raha Jesosy malala izy raha nabavy fa vita somatsara ny journée androany voalohany tamin'ny asa vaovao vita somatsara aleloia sady arabaina amin'ny asa vaovao ny arabaina vita journée voalohany dia hotahin'Andriamanitra traniny ny asanao vaovao momba mpitahiana sy fahasoavana raha nabavy soameva misaotra an'Andriamanitra fa feno fiarovana no mahafinaritra na tontolo androandroano izy berta lamina tsara ny rehetra ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra aleloia amen da iny tompo raha Alain da iny Jesosy Bartel aleloia dia mankasitraka an'izy amin'ny rahalahy moa zany raha napaviliana ny aina maheso Italia ta iny Jesosy aleo voninahitra n'Andriamanitra izy Côte-d'Ivoire fa mbola nomeny tombonandro fahavelomana sady nafinaritra be ny tontolo andronay mianakavy sendra nody amin'ny asa za dia nahazo bafla bluetooth io gratuit be mandeha tsara ilay izy dia voninahitra atolotra an'Andriamanitra rery ihany aleloia misaotra ny Jesosy tamin'ny fanasana nataony taoriana ny vavaka tamin'ny sabata izy Jesosy mpandresy aleloia tsara Jehova dia rehefa aty aminay ihany no misy andreny pisoloky reny feno aty sady ny olona aty mbola mora tratra kely ny olona aty mbola mora tratra kely fa tsy ny amintsika mantsy efa malaza efa ilaventsika nisy an'ilay resaka izy moa le sucre izy
inona moa le hoe inona sucre moa any Madagasikara le nahazo sprinter sy any ianao fa aty mbola betsaka ny olona tratran'ireny. Alléluia. Hoy zany Indrina Rodriguez hoe raiko Jesosy hatrany Jesosy fa dia mahita pity be amin'ny patronko foana amin'izay omalina dia tany amin'ny ray aman-dreny madamako dia tsy nody niaraka taminy aho fa nijanona torontany dia androany hariva rehefa hoe hiverina aty-piasako aho dia mandeha tongotra rehefa tsy alain'ny patronko fa rehefa handeha hanatitra an'ilay zanako dia ny patrony no nanatitra tamin'ny fiara tena luxe be mihitsy dia tsy mandeha tongotra indray sady ny andro tena mamay be mihitsy dia isaorako an'Andriamanitra lehibe zany ry isaorako an'Andriamanitra lehibe zany. Ny faharoa dia misaotra ny Jesosy ihany koa fa ilay anadahako narary rehefa retina mbavaka efa ny afaka ny asa dia rain'i Jesosy. Alleluia. Tsara ny tompo arabainy sarindra raingo Madagasikara tonga soa voatsira zany lazainy fa mahazo 4 paradony ndara ho alaivo anao fa tsy ilaiko zany. Alleluia. Ozy izy raha nabavibaritaina fa nareo manao zany fa misy olona zay misy pastera fantatra izay tsy fantatra io moa pastera fantatry ny pastera namanay tamin'ny vao nandeha reny le hoe ouest sucre namaki iny dia niatso zay le pastera efa niana allo tany tompo rahalahy mba alaivo aty namaki rahalahy fa manina ny namaki anao mba alaivo aty rahalahy fa tena tsy manana na frère fa seka andeha hanao surprise aminareo andeha 4 mody avy aty fa tonga aty namaki sady azony olona ny vola no tonga nakany namaki tokoa dia pisy tena tantara tena nisy tratra tamin'ireny fa napalahelo zao fotsiny ny teniko anareo ninona zava-misy aza mieritreritra nisy amin'ny zavatra gratuit anareo zany amin'izao andro sarotra zao vao ny zavatra zany hoe ty gratuit ty ohatr' zao teniko anareo fa nareny hoe aty andafy reo mifeno offre be dia be dia le commercial rehefa miantso atsika toetriny mihina zavatra mihina fotsiny daholo zany ny zavatra rehetra tandreo fa tsy marina zany fa tsy maintsy misy foanao tombotsoan'ny olona zay manao an'iny dia mandinika tsara maika aloha hoe zavatra mihina fotsiny zany tsy misy zany dia amin'izay tsika tsy tratrany fisolokina. Alleluia. Voninahitro n'Andriamanitra ozy izy zokiama fa sihitrana somatsara ny tazo noentiny izay maharesy ambavaka misaotra anareo rehetra Jesosy amaly fity ary misaotra ny tompo fa nilamina tontolo andro sakafo mafilotra na dia rotoroto foana aza misaotra tsy tapaky ny antsy ny tanana tsy be sira ny sakafo tsy may tsy tara lery milamina tsara ny saina fifaliana lalandava. Alleluia. Tena marina dao zany teny zokiamba zany nareo vehivavy rehefa mba misaotra n'Andriamanitra isaky ny hariva dia atory misaotra fa tsy voakapan'ny antsy ny tanako ny karakara sakafo tena marina zany. Misaotra zokiamba. Misaotra n'Andriamanitra fa navita sabata masina somatsara misaotra ny Jesosy malala misaotra Jesosy ihany koa fa resiko foana ny aretina rehetra misaotra ny Jesosy malala ny fitiavanao fitahinao anelalandava. Alleluia. Ozy izy teny rakoto arzaka. Misaotra nareo rehetra amin'ny teny mamy ary mahakasika fa sady mampirisika anao misy kokoa mankasitraka an'ireo groupe zay maresy niara-nisy alatamiko tamin'ny fanotontosana rehetra dia Jesosy any amaly fitianareo rehetra piso mamy be daholo. Alleluia. Ozy izy raha tojo dia Jesosy fa mbola nomen'Andriamanitra fofona mahavelona sady nomeny hery sy tanjaka fahasalamana. Misaotra ny tompo fa herinandro zany rary andoho sady voan'ny gripa no narary nify nefa raha nangataka vavaka dia nety ny zoky mampionona kiloto mavaka tamin'ny sabata dia sihitrana somatsara zao dia haiko Jesosy dia mankasitraka indrinareo mivady tamin'ny ambavaka tamin'ny sabata. Alleluia. Za koa ary mba nentiny ambavaka dia sitrana koa tamin'ny sabata iny tena nazako hoe tao anatin'ny herinandro zany tsy zarizary mihitsy ny fahasalamako amin'ilay gripa sy le tazo fa fomban-javatra moa ny aretina moa tsy maintsy misaona mahazo antsika fa isaonan'Andriamanitra mbola nanasitrana antsika tsara ny tompontsika lehibe ny fitiavany
misaotra antsika rehetra ny joro vavolombelona fa dia mino fa tena misandratra mihitsy Andriamanitra, tena nanandratra ny voninahitry'Andriamanitra isika ary mino fa ty fandarana ity dia hampahery antsika indray androany iasan'Andriamanitra eto ny sandratra eto Andriamanitra. Misaotra anareo nanaiky atao fitaovana anandratra ny larin'Andriamanitra ndao tsika hiditra amin'ny toriteny avy hatrany. Andriamanitra manankireposaona maro fiteanareo rehetra izay nijoro vavolombelona teo dia mbola anao mihoatra indray ane izy aleloia raha pitso ireo mbola anana voheny ho tenenina amin'ireny satria nanome voninahitra azy dia ho tafiany voninahitra. Zao tsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ampandrotsika ny Charline no hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany mentsika azy avy hatrany ary ny fitenenana. Ny Charline nanao ny fitenenana. Aleloia. Amen. Misaotra betsaka pastera nanome fitenenana. Tahiny Jesosy hatrany nareo mianakavy kely sy sika rehetra izay manaraka na izao. Ny toriteny izay ho zaraiko eto amin'izao hariva izao ry havana dia ao amin'ny Salamo 120 andininy voalohany ka hatramin'ny 14. Salamo 120 andininy voalohany ka hatramin'ny 14. Ny lohateny dia fahatokinan'i Jehova mpiaro sy mpitahy ny olona. Salamo nataon'i Davida arovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao ny fahazavako, Jehova ny fahazavako sy famonjenahy, iza no atahorako? Jehova no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Raha manatona ihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitoina kalavo. Na dia misy antokony toby hiady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatra aminayko aza, dia atoky ihany aho. Zavatra iray aloha no angatahako tamin'i Jehova, izany no tadiaviko, dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako. Amen. Ny soramandry ry havana dia efa mamelonaina ny amin'ny fatokiana ny Jehova. Nanoratra ity salamo ity Davida ry havana, nitady famonjena fa tena miatra manaina ny zavatra iseho aminy noho ny fialonana sy ny tetika amin'ny Saoly mpanjaka azy. Ary tena tsy nahita olona hianteherana intsony izy, ka dia nitodika sy niantso vonjy tamin'i Jehova Andriamanitra. Isika koa raha sendra olana ninonino dia tokony manao tahaka ny Davida, miantso vonjy amin'ny Jehova Andriamanitra ninonino zavatra miseho amintsika, dia iny tsy atoky azy hatramin'ny farany. Fa Andriamanitra izy fa tsy olombelona ka handainga, ary marina amin'ny teniny izy, fa tsy nandao na ahafoy izay rehetra mitady azy izy. Fa isika no tsy matoky azy indraindray, ka mandeha amin'ny saitsika sy ny fotsika, ary mitady hevitra any amin'ny hafa. No mila vonjy sy maka hevitra, nefa olombelona tahaka antsika ihany ireny. Koa raha olona no ilazanao ny olanao ka tsy voavahana, dia mety hainaonao fotsiny izy na sanatria andatsanao azy. Fa Jehova ny teny ao amin'ny Jeremia 33:3 manao hoe: antsoy aho dia valiko ianao, ka ampisehoako zavatra lehibe sy saropatarina izay tsy fantatrao. Hoy Davida hoe: Jehova ny fahazavako sy famonjenahy. Izy no nahary ahy sy nanao izao rehetra izao, sady tompoko no tompon'ny zavatra rehetra mandrakizay. Afaka manao izay tiany atao izy, ka iza no atahorako? Fa sady mpiaro izy no mpitahy ny olona izay mitandrina ny teniny sy izay mazoto mitady azy amin'ny marina tokoa. Fa mpamonjy mora azo indrindra izy, ka aloha miantehatra aminy. Rentsika tsara ary hitantsika ao amin'ny Baiboly fa betsaka ny ady sy ny karazan'olana
efa niseho sy niatra tamin'ny Davida fa tsy nandao azy Andriamanitra, ary tsapany izany teo amin'ny fiainana fa tena misy fiarovana miavaka nataon'Andriamanitra taminy, ka nahatonga azy ino sy atoky bebe kokoa ary fikitra amin'Andriamanitra hatrany, ka tsy nanana tahotra intsony izy. Lasa nahery Davida noho ny anaran'i Jehova izay niainany. Ao amin'ny andinin'ny 7 manao hoe: ka na dia misy antokon'olona mitovy hiady amiko aza, dia tsy hatahotra ny foko. Tena misy hery ry havana ao amin'ny anaran'Andriamanitra amin'ny fitokiana azy. Hita ao amin'ny Jaonina 1:12 izany, manao hoe: fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery be ka tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ary eo amin'ny 9:20 amin'ny Jaonina ihany, dia amin'ny fahafenoana amin'ny maha-Andriamanitra azy no nandraisantsika ny fahasoavana hanampy fahasoavana. Izany ry havana ny tombontsoa lehibe amin'ny finoana sy ny fahatokisana ary ny fanarahana ny tenin'i Jehovah Andriamanitra. Fa raha manao ratsy kosa isika, tsy mandeha amin'ny fahamarinana fa manohitra izay lazain'i Jehovah, dia isika ihany no hijaly sy hanenina ary hijinja izay nataontsika. Koa mitaonantsika ino sy atoky an'i Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany izay nirainy sady efa nafony ainy hamonjy antsika ry havana ity salamo ity, izay hitantsika sy rehintsika amin'ny tantaran'i Davida sy izay rehetra niatra taminy. Koa raroty ry havana ny fanaovan-tsoa, miala amin'ny ratsy fanao, ny fijejoejona, ny filibana sy ny adalana isan-karazany, fa efa akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny amaranako ny toroteniko dia ny tenin'i Davida eo amin'ny 4 manao hoe: ny nangatahako sy ho tadiaviko amin'i Jehovah dia ny toetra ao amin'ny tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Mino aho fa isika rehetra koa dia hanao toa an'i Davida. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny Neny Charline tsika tanatin'izay toriteny. Alleluia. Mamy sady mampahery. Misaotra indrindra anao Neny Charline, dia Andriamanitra manaky ampasaonany hamaly fitianao, dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana indrindra. Ny mampiavaka ny salamo 7:20 ry havana, dia ny salamo 7:20 dia salamo tena famelomana ny toky any anaty, tena hoe fametrahana ny fahatokiana rehetrarehetra amin'Andriamanitra, na dia manoloana ny olana tena ngeza indrindra azy. Izay zany tena mampiavaka an'ity salamo 7:20 ity, dia ny fahatokiana an'i Jehovah, mpiaro sy mpitany olony. Alleluia. Satria tokoa dia tena nandalo ady mafy Davida, ary rehefa nandalo ady mafy Davida, tsy voaisa moa isany ny adiny natrehan'i Davida. Rehefa mahita ny adiny natrehan'i Davida tsika dia ohatra misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra nandalo ady Davida, satria izao rafinahitra ilay teny mampionona tamin'ny sabata izay manao hoe: raha ohatra ozy izy tahaka ny Solomona daholo ny mpanjaka, dia kivontsika, satria Solomona tsy nandalo ady mihitsy. Inona zany no vakitsika eo? Tsisy ady, tsisy resaka ady eo, tsika nandalo ady voalohany, tsy maintsy kivy ihany tsika maty andro any. Mahafinaritra izay teny izay. Fa ny tena mahafinaritra dia izao:
teo alohantsika teo nisy azany Davida mpanjaka zany tsy voisan'ny adiny nalovatra fa ny zavatra tena mba manamarika ny tenan'izany Davida zany dia nahatratrantitra azy ary tsy matin'ny sabatra ny nafatesany fa vokiandro ary mbola nanana fotoana nanafarina ny taranana nanafarina mandimby nanafarina ny Solomona afatra angezabe mafonja manao hoe aza miala amin'io Andriamanitro izay nitokiko ianao. Halleloia. Aza miala amin'io Andriamanitro. Halleloia. Jehova ny fahazavako sy famonjena aho izy Davida, iza no atahorako. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Zany hoe tena napetraka Davida amin'ny toerana ambony indrindra Jehova ary zay rehetrarehetra ankoatran'izay dia ambanin'ny Jehova daholo. Zany hoe ozy Davida rehefa efa Jehova no miaraka amiko. Any amin'ny Salamo 4:9 misy tena zany hoe any Jehova ny famonjena. Anisany ny famonjena any Jehova. Ko tsy aleoko miaraka amin'ny Jehova. Jehova ny fahazavako sy famonjena. Na mandalo lalana maizina, rehefa mandalo azy tsika, rehefa anaty problème tsika maizina amintsika ny tany aman-danitra. Manjombona. Fa rehefa Jehova miaraka amintsika, na dia anaty ady aza, mazava ny lalakombana. Mazava ho any lalakombana. Lalam-pandresena, mazava ny fandresena. Na dia anatin'ny lalana maizina ianao, tsy maintsy hitanao misy hazavana ery, ary fantatrao fa tsy maintsy tongena ianao. Fantatrao fa raha mbola Jehova koa miaraka aminao, na ataky ny ahoana ny lalovanao, tsy maintsy mandresy ianao. Tsy misy Jehova zany mbola resatra amin'izay. Tsy mbola nisy an'izany Jehova Andriamanitra zany ka resy tamin'ny ady. Dikan'izany ndao iaraka amin'ny mpandresy. Zany misy olona zay amin'izao fotoana izao tena mpahireziko mafy mihitsy fa mitolahady mafy mihitsy olona io. Tatoato zany zao dia misy an'izay olona zay za moa misy fotoana ohatr'izany misy olona ray na roa na telo miresaka amiko any dia samy mety nambavaka daholo any fa misy an'ilay tena za zao misy olona ampahireziko zay ohatr'izany vao maraina koa io andro dia efa tonga iona amin'ilay olona ary le izy problème mitovy amin'ny problème ako taloha mihitsy trosa. Dia za moa anisan'ny mba nanako fanomezam-pahasoavana angamba mampahery olona anaty so satria ilay izy tena niainako dia haiko mihitsy ilay toe-pony. Dia fantatro ihany koa nefa ny zavatra azon'Andriamanitra atao amin'izany olona izany. Dia roneko tsy hijery ilay zavatra lalovany. Iriko izany olona izany raha mba mihaino hoe tandroany. Mino fa na tsy mihaino mivantana izy hihaino izy rapitso dia mitodika aminao aranabavy. Salamo 27 fanafody menanao androany. Betsaka ny zavatra sy ny olona mampatahotra ny Davida. Fa sahany zany Davida zany nanontany, iza no atahorako? Iza? Raha ny fahavalo ny antony iza ny fahavaloko dia tsy voisy ianona dia zao tsy voatery olona maingoka dia mena rana dia fahavalon'ny Davida na zana-tsipikana fahavalon'ny Davida zany ravana be dia be. Eretinareo na ny sakafo nohanin'io Davida io aza tany amin'ny toerana nalehan-tany tsy zarizary fa na dia aretik'io aza nge dia fahavalon'ny Davida. Zao tazo mahazo antsika nandritry ny herinandro sika tratra ny tazo. Raha mba Davida moa tratra ny tazo nandritry ny herinandro. Nefa mahafantatra ao zany hoe fitsoahana ny Saoly raha différence ny Davida sy Saoly herinandro zany ny elanelana. Mandeha herinandro Saoly ka mijanona Davida vao tratra ny Saoly. Raha Davida zany nitakatsika tratra ny tazo mahery herinandro. Tratra ny Saoly eo amin'ny sady misy température malemilemy hoe efa Saoly ny eo amin'ny loany. Dia maty. Fahavalon'ny Davida daholo nge zany. Fa sahany Davida nanontany, iza? Inona? Iza no angovitako? Dia iza no atahorako? Jehova ny izy fahazavako sy famonjena ahy. Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko. Tsara nge Andriamanitra ravana. Tsy misy tokony hampiherikerika antsika rehefa Jehova miaraka amintsika.
raha manantona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy andininy faharoa izay fahavalo sy rafilahiko samy olona ratsy daholo samy olona mifofony ainao daholo na ny fahavalonao na ny rafilahinao ratsy fanahy tsy misy olona tsara teo na ray ary tsy misy fahavalo mahafinaritra zany fa rehefa fahavalo dia ny amono anao daholo ihany ny tanjon'ireo raha manantona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy ozy izy izay fahavaloko sy rafilahiko tsy manantona hamono ntsony fa efa anantona hinana ny nofo zany hoe ianao zany efa tsisy raisina ntsony fa hohanina sisa dia hozy izy Davida dia izy ihany ny tafotoana kalavo io zany misy fahavalo efa tamy efa hihinana anao zany efa tsisy azo atao ntsony inona se ny azonao atao matoky an'Andriamanitra hoe Jehovah hitanao reo halleloia dia inona nahazo ilay fahavalo raha ny Davida dia zao ny nahazo ny fahavalona izy ihany ny tafotoana kalavo Davida tsy nanao ninina azy inona nataony Davida nandray an'i Jehovah fotsiny ho fiarovana mafy azy Davida tsy nitoky tamina zavatra hafa ntsony sady mitondra sampy kely ihany no matoky an'i Jehovah ary Jehovah koa tsy asa zato isan-jato raha voazany fa ny atao hoe matoky dia matoky azy rery tsy mitoky amin'izaniza fa tsy izy misy fotoantsika tsy mazina nanizanizan-drasana ntsony afa-tsy Jehovah dia satria tiany Jehovah hiankina aminazy rery sisa isika tsisy ninona tsonitsony mihitsy eo ampelantananao tsisy ninona azo amidy tsony tsisy entana azo amidy tsisy ninona azo menany mpampanjanona bola tao antoka tsony fa ianao sisa dia aza manahy fa zay mihitsy ny tiany Jehovah zay ianao le tsy manana ninina tsony antenaina tsy maintsy izy sisa tsy engerava raha mbola misy zavatra azo antenaina mbola tsy miankina amin'ny Jehovah tanteraka izany ohatra akaiky ny teniko anao raha ohatra zao tsika marary amin'ny alina misy température ny ankizy na ianao dia ao amin'ny boîte pharmacie anao misy Efferalgan na Doliprane dia miakatra température dia inona ataonao tonga dia efa lasanao maka Doliprane dia misotro anao dia matory fa raha mamohan'iny ianao tsy misy eo inona ny ataonao tsy maintsy andohalika ihany ianao tsy maintsy andohalika ihany ianao ary iny le tiany iny le andrasan'i Jehovah na rena ozy le tsisy ninona raisina ntsony tsy maninona zany misy an'i Jehovah ianao azo antsona amin'ny andro fahoriana antsoa dia hovaliako ianao izy izy dia anehoako zavatra lehibe sarim-patarina izay tsy fantatrao vakin'ny Salina teo zany Jeremia 33:3 zany ao ambadiky renao tsisy ninona tenainy mihitsy tsy maintsy hita zavatra tena lehibe sarim-patarina hoe fa ahoana ary mbola mahatonga an'izany tamin'ny fomba ahoana ny nazahoako an'ity fandreseny ity zay angeny tanjon'i Jehovah zay le lehibe sarim-patarina ozy ny Salamy 20 Raha vakikina dia ny fahatelo amin'ilay fafita amin'ny roapolo teo averiko vakina ny faharoa raha manatona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko dia izy ihany no tafotoana kalavo na dia misy atokony mitoby ady amiko azy tsy atao ohatra ny foko na dia misy ady miatra amiko azy dia atoky ihany aho inona zany raha mandinika an'izany zavatra zany tsika mahita zavatra me manatona angentsika manatona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy dia iny misy atokony mitoby hitako zao mihitsy ireo fa hiady amiko eny misy fotoana miatra amiko mihitsy aza le ady ny fahatokinan'Andriamanitra dia tsy azo avotsitra maninona moa ny olana misy fotoana votsitsika le izy ozy ohatra tsy mahomby ty maloha mitady zavatra hafa eo ianao ny very tanteraka ny fiarovana
fa na deneny davida na de efa miatra amin'ny aza ny ady miatra amin'ny azy zany ny ady ryavana miotohatra hoe ohatra manana apingy izy de efa midona amin'ny apingy amin'izy teo mbola voahita fotsiny le reny fa tamby fa ty nefa tsy tamitsony efa iny mihitsy ny zanatsipika efa enonao midona amin'ny apingy manana apingy efa enonao midona aminao efa miatra aminao nge zany le ady miatra aminao le ady fa inona nataony Davida mbola toky any na vo miainga vo mifono fahavalonao na vo manomboka miomana ny fahavalonao na vo manomboka manatona ny fahavalonao na mirodorody efa manatona efa mamovoka manatonao na rehefa midona aminao ary ny zanatsipika hoy ozy Davida mbola toky azy any ozy ny salamy 7:20 Alleluia tsy maintsy mahery ianao miala eto Alleluia na de 3:20 enina 20 zao nareo miaino eto mety ho tafakatra 100 3:100 zao nareo miaino eto ho an'Andriamanitra ny voninahitra faly mahita anareo fa maharetatra amin'ny farany tsy maintsy mahery nareo miala eto salamy 7:20 andininy faharoa jerenareo tsara ao amin'ny salamy 7:20 mbola salamy nataony Davida ihany ty nataony Davida mpanompon'i Jehovah izay nilaza tamin'i Jehovah ny teny'ity firanana ity tamin'ny andro namonjena azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra indrindra fa tamin'ny tanany Saoly Alleluia de hoy izy mamikindrindra ianao Jehovah eriko de inonareo am'izay manomboka eto mba mario amin'ny baibolinao reto zavatra teneniko reto mario amin'ny baibolinao ty andininy faharoa Jehovah no aram-batoko manisy tsika Jehovah ny aram-batoko sy batery fiarovana ho ary mpamonjy Andriamanitro vatolampelofako apingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avoa valo firy ny fanisanareo an'le teo verenisanareo azafady ry havana Jehovah ny aram-batoko aram-bato zany de le hazo ohatrany any amin'ny tsinginy be marà tareo sy ny hazo mitsangatsangana maranidranitra reny ny aram-bato reny ny tombony amin'ny fiafiananao ambadiky ny aram-bato ry havana malala de zao ianao mahita ny fahavalo ary afaka mitsiny afaka mikendry ny fahavalo fa ny fahavalo sahirana ikendry ianao ao an'elaleraky inona atsefatsefaky ny aram-bato ary atsefatsefany sarotra ny ikendry an'izany sarotra ny ikendry an'izany tireur de lita firy no ilaina fa mety avo kely ianao raha avo zany angery havana malala zay aloha ny hevitry ny aram-bato ary ny batery fiarovana indray dia batery fiarovana indray de rindrim-bato be na bomba ary tsy mahavaky an'izany ianao ambadika tareo miaramila rehefa miady reny le saka le gony asiana fasiky reny ary ny azo fiarovana azy mitotonao ny bomba fa tsy maninona fa batery fiarovana zany mbola hafa noho izany ny Davida tsy niteny ianao ny gony tandry gony pasika fiarovana sia aram-bato batery fiarovana ao ary ao anaty zany tsy mipetraka fotsiny fa mbola mamonjy ako Andriamanitro vatolampy alofako iny zany hoe elofany zany mialoko ambany vatolampy ianao na orana na avandra na varatra azy amin'ny latsaka tsy maninona ianao zany ny fandraisan'ny Davida nyity Jehovah Andriamanitra ty ary mba fantatrao maninona ny tena voavy tanteraka mihitsy Davida satria Davida tena nametraka an'izany ho Jehovah mihitsy amainina ry havana malala Davida tena nametraka ny Jehovah ho am'ireo zavatra ireo mihitsy hoe Jehovah ianao anketena zao avy ianao aminahy ranetsika efa amin'ny Jehovah de zao rehefa tsy manana sakafo antsika de mitady sakafo atsika Jehovah fa rehefa le marary iny tsika de tsy maintsy raha tsy milamo mihitsy ny saintsika raha tsy resaka tamin'ny dokotera efa tena ankorao fa Davida tany am-pitsoahana tany be ny zavatra nilainy tany be ny zavatra nilainy tsy fiarovana ihany fa na ny fanohanana azy
Davida ingeravana afaka tsy ampy sakafo tena tonga dia tena nalemy anoanana nalemy lohalika tany fa teneniko anao tsy fantatro mihitsy hoe inona daholo ny sakafo nohaniny Davida tany am-pitsoahana tany fa za mino fa na ny sakafony Davida eo tena nisy vitamine sy calcium tsy takatra izy mety indray mandeha sakafo mandritra ny 2 andro tonga dia ampy anazy satria maninona tonga dia feno notrikaina rehetrarehetra Jehova i Jehova ngery avana ny resahana eto hoy izay ten'Andriamanitra apinga zany efa nazaveko anareo foana ny mpiady anisan'ny fiadiana malaza indrindra ao anatin'ny baiboly dia reto fiadiana telo reto apinga dia sabatra dia lefina nazana tsipika dia sabatra dia apinga reo zany fiadiana tena zany atsamitady sy ny an'izany mbola tsy indraindray vao manana an'izany fa reo zany ny tena azo lazaina hoe fiadiana fototra tokony anana ny mpiady fa za mbola miteny anareo fa raha miaramila manana sabatra tsy manana pinga maty vetivety fa raha miaramila tsy manana sabatra ary fa mbola manana pinga tsy afaka mamono fa afaka miaro tena misy gery avana tsy voatery mamono ianao fa anao tsy maty hozy izy Davida apingako zany hoe zany apingako zany ninonina zana tsipika mandeha avy any za manana pinga apingako Jehova ny devoly dia manana zana tsipika ary zana tsipika be dia be ny amin'ny devoly any amelezany antsika isan'andro ao mahazo ny saintsika ao mahazo ny fotsika ao mahazo ny nofotsika fa za miteny anao androany manomboka androany raisy ny apinga anao ataovy apinga ao alohanao Jehova ary tandroka famonjena tandroka zany fa anao mitoto amin'ny anaran'i Jesosy hitoton'ny fahavalonao anao ry havana sy ahandry asiana zany foana fa tena hitoto ny fahavalonao ianao hozy izy ny rehefa manao arimaritra antsika taloha dia ny fiarova tena tsara indrindra dia ny fanafiana haitsika rehetrarehetra zany ny fiarova tena tsara indrindra dia anao manafika sady manana apinga ianao manana tandroka inona ny atahoranao tsony alleloia apingako sy tandroko famonjena sy fiarovana avo fiarovana avo zany tena tonga ianao dia any amin'ny avo hitanareo ny zanaka ny ina mo ny voromahery tsy tratran'ny biby dia zany ny zanaky ny voromahery ateny any amin'ny farany ambony eny amin'ny aram-bato farany ambony any ny zanany sy ny atodiny ny apetrany tsisy mahazo tsisy afaky niakatra ianao ry havana rehefa mitoky amin'Andriamanitra entin'Andriamanitra ampiakarin'Andriamanitra fotsiny ny voanao ny atonga ny fahavalo tsy ahazo anao ny atonga ny fahavalo tena hialamaina aminao dia tsotra fotsiny ampiakarin'Andriamanitra ny vo spirituel anao ampiakarin'Andriamanitra ny voan'ny fononao dia efa tsy tratran'ny fahavalo ianao vao miakatra fotsiny ny fononao tonga dia tsy azo ataony indrinona ianao alleloia hozy izy ny vela am'le salamy fafito amby roapolo tsika mandritra an'izany rehetra zany hozy izy i Davida hoe vatolamy fiarovako tiako miaroko aminao hozy izy ny any amin'ny salamy ao ambadika ekinao salamy fahenina amby roapolo andininy fahavalo Jehova tiako ny trano hitoeranao dia ny fonenan'ny voninahitra ao salamy 26:8 inona no tiana tenenina amin'izany mbola Davida foana nanao an'izany satria tiany Davida mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra satria fa ao an-tranon'Andriamanitra raha vao mbola ao koa Jehova Andriamanitra tsy azo atao ninninona hitanao ny tranonao tsy afaka atao ninninona io ataovy izay ao an' Jehova efa tanteraka anareo voaingana le nisy namaky ny trano ato amin'ny voisin anay ny tanterin-jareo tamin'ny camion ny entana tokotany iraisana ny garaziny koa tsy mity feno karazan-javatra
nataminga natoro ny visy ray ary tsy veta tao aminay nefa nanana alina ray manontolo ny mpangatra nitondra camion mibatainy daholo ny an'le voisinay hatramina motocross hatramina ordinateur ka hatramina ninonino eto ampita tokotany ray eto aminay misy le voiture électrique le kilalao voiture kely électrique anjanako reny anankiroa eo mipetraka tsara ny fitaovana fanaovan-jaridaina ny fitaovana rehetra hatramina tomobile ny tomobile mipetraka eo misy pneu eo misy kojakoja-piarakodia maro azo bataina eto aminay bisikileta ny ankizy nanao pentecoste tatsika voaingana teo nanao pasika de tao amin'ny garagenay navoaka tele ivelany teo de le ny korotalotanetana reny hatram'ireny hitanareo le coffre de toit tomobile fetina mandeha vacances mipetraka fotsiny porte bagage ohatr'izany tsisy ny pikana de ray ary renay satria maninona mba tranon'i Jehova ko ngety halleloia ny tranon'i Jehova onena ny voninahitra eo zany tsy azon'ilay ratsy atonony zany hosolo mihitsy ny tranonao io finanan'i Jehova rehavana malala tsy azo atao ninina hoa Jehova ozy izy Davida tiako ny trano itoeranao raha tena ny fonenany voninahitra ao io Jehova Andriamanitra dada halleloia na de misy atokony mitoby azy ao izy tsy atahotra ny foko na de misy miatramiko aza ny ady de atoky ihany aho ary zao izy raha manatina sy hinana nofoko ndrasy izay fahavalo sy rafilava de izany ny tafotoana kalavo any amin'ny Samuela voalohany halleloia Samuela voalohany toko 7:20 andininy faharoapolo any de misy teny tahaka zao de anezika ny Filistina zany Saul sy ny miaramilany tamin'izany de ozy izy hoe any amin'ny andininy faharoapolo ary Saul sy mivoaka rehetra izay teo aminy nivory ka tonga teo amin'ny ady teo amin'ny ady izy ary indreo ny Filistina nifamely tamin'ny sabany de izy samy izy ka nifanaritraka be ihany misy fotoantsika mieritreritra ahoana Jehova le divaoko amin'reto de jerinareo nge ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiarovan'Andriamanitra ary za mampairanao androany misy fotoana manana n'le fedina be dehibe ianao omen'Andriamanitra hery sy fedina sy finoana de mieritreritra ny tena iady ary zany mihitsy nefa mivoa iady taka ny lehilahy mahery mivonona iady taka miaramila vohoniky iady fa zava mahafinaritra arakaraky ny ahavononanao zany nge tokony anantsika fonona tsika raha vo matahotra de ozy ny tena reny zay mampatahotra tsika ihany ny tanteraka amintsika rehefa tsy matahotra tsika zara nga matoky an'Andriamanitra inona zavatra traka tsy ny ady kory fomba an'Andriamanitra mihitsy zany eo ny fahavalo ianao efa voninaina da ao ihany le tahotra fa zara matoky an'Andriamanitra de inona zavatra traka tsy ny ady kory le Filistina Saul zany tonga avy any de ady amin'ny Filistina efa maharadratra sy maty sy mifamondo ary zareo samby zareo ihany ary fomba an'Andriamanitra ny mampifanaritaka fahavalo fomba an'Andriamanitra ny mampifanaritaka fahavalo misy taminareo ny Jerovavimbelona ray andro hoe misy mpiaramiasa alatsika sosany kely azafady raha sy marany kely fa somary maina tena kely azafady tompoko sadidiko izy taminareo no Jerovavimbelona le hoe nisy mpiaramiasa tsy mifakazo taminareo de tampotampoka avy eo nisy mpiaramiasa hafa niady taminy de avy eo lasa niombola taminao le ery zareo zay izy taminareo fa zany fomba an'Andriamanitra zany tsika ry havana vononina iady fa mahafinaritra amin'ny Jehova tsika efa arovany sy ataony vonona iady rehefa tena tonga ny fotoana mbola ozy andra izy tsy anareo ny ady fa ana ozy Jehova ianareo anginy fa za iady ho anareo mahafinaritra nge rahavana Jehova ianao efa ombindao dao zany le fiarovana apinga vatolampy fiarovana rambato inona
efa tena armena mihitsy zany ianao tena fa tena tafina rehetrarehetra fa rehefa tena tonga mihitsy rehefa avalo mbola tsy ianao ndraiky koa ny miady, mbola tsy ianao ndraiky koa ny miady. Nahoana ary tsika ny tsy atoky an'Andriamanitra? Nahoana ary tsika ny tsy atoky an'Andriamanitra? Misy fotoana andeha hiady ny zanak'Israely dia efa tafavory eo amin'ny lohasaha andeha hiady, misy varatra milatsaka tampoka, tonga dia milatsaka ny varatra teo amin'ny fahavalo, tonga dia mifanaritaka mitsoka ny fahavalo, mifamono dia very ny Israely, zanak'Israely ry zareo samy zareo ihany. Tamin'ny andron'ny Gideona ohatra izany, ny fahavalo be dia be, fa ny fahavalo be dia be tsy maninona kay, fa fahavalo be dia be ifamono be dia be ireo dia ianao milamina fotsiny. Ny tiako hatongavana androany fean'izay rehetrarehetra dia izao: andao atoky an'Andriamanitra. Ekeko fa mandalo ady ianao. Ny fiainana tsy misy ady zany raha miaraka amin'Andriamanitra tsy misy tsirony. Akory tsy miteny maniry hoe ndao haniry hanana ady tsika, fa ny ady tsy maintsy misy, tsy misy olona tsy mandalo ady zany. Ary ny olona tsy vavaka tonga mandalo ady mandalo problème. Fa efa nisy misolo tenanao any am-pony zany, misy misolo tenanao any amin'ny hôpitaly any, ianao ndraiky hatratra ny loza, fa ianao voary, fa ny loza tokony hazo anao olo-kafa nahazo an'iny. Any am-pandrianany hôpitaly any ngerevana misy olona tokony ianao teo amin'ny toeran'io fa olo-kafa ny lasany. Ianao tonga eto mihaino fandarana andeha atory ampiadanam-po ampilaminatsaina. Satria manino? Satria miaranao Jehova. Andao hialako ambany elatry ny tsy tory, andao hialako ambany elatry Andriamanitra. Jesosy dia tena miteny foana. Hoy Jesosy any amin'ny amaranako azy any amin'ny Matthieu 7:20, Matthieu 7:30, andininy fa 7:30. Jesosy tena miteny, tena hoe Jesosy fa inona ary mahazo an'ireto zanak'Israely reto e? Eo Jehova mampanantena fiarovana azy. Eo Jehova tena mampanantena fiarovana. Fa zareo ny miala, hoy Jesosy. Matthieu 23:37, amin'ny anaran'i Jesosy manery: Jerosalema ary Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitondra bato, izay irahana ho aminao. Ny zanak'Israely dia olona tokony tsy nanan-java mahory hatramin'izay niainana, satria manino? Misy mpaminany foana manoro azy ny tokony atao. Androany tonga aminao ty toriteny ty. Tonga aminao ty toriteny ty androany. Tsy tokony olana aminao, tsy tokony hanan-java mahory ianao. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitondra-bato izay irahanao aminareo. Impiry ny tanan'angona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ambany elany, fa tsy nety ianareo. Impiry tonga aminao ny toriteny. Impiry tonga aminao ny toriteny andao ao amin'i Jesosy tsika ravana. Voalamin'i Jesosy io, inona le problème? Inona le problème? Vitan'Andriamanitra io, za miteny anao, vitany io. Hoy fa tsy ilay ranabavana paezika hitanao aza matahotra tsolo ianao manomboka eto. Sa mbola eo amin'ilay olona, eo amin'ilay olona rapitra, aza matahotra ho hitanao tamin'ny sisin'ilay vao mivavaka voalohany, nentina ny dosianao. Ohatra zany, ohatra, ndeha aka ohatra sikatra manana problème be zany Kodanilahy. Dia nentina mbavaka izy teo. Dia Kodanilahy nentina mbavaka teo iny ohatra, tsy Kodanilahy nentika mbavaka, fa ataoko ohatra zany. Dia mitondra dossier za isika, izay izy Kodanilahy, mitondra dossier nakeo amin'Andriamanitra. Ty Jehova, petrako aminao ty dossier an'ny Kodanilahy ty, zao ny problème-any. Tonga amin'Andriamanitra ny dossier. Iny dossier iny tsisy afaka mandrombaka tsony. Tsy tagna mihavaniny devoly eto ty dossier anay zany voaloha tonga dia ataony mahita raharaha io, tsy zany. Tsy hoe tsisy zavatra mihetsika, dossier hoe tsy miasa Andriamanitra. Anao zany isy anabavy zay, anao fotoana tamin'ny tompotrosa. Tahotra be mihitsy izy. Tahoana, dossier mandany atsoy le olona rapitso, atsoy izy. Tena atsoy hoe iona aminao zahako. Hatramin'izay izy matatahotra dia mitsotsoka androlo, tsy azo atao zany. Rapitso maraina aho zay vavakanao androany alina, vao mifoha rapitso dia anao ny tonom-bavaka fa zao atsoy le olona. Dia andana miona aminy, aza matahotra fa Jehova momba anao. Dia entiko izy androany maraina nangovingovotra ny antso andreo.
Allô? Zahako ihany ty. Mialatsiny, mbola tsy nefa le olo io zany efa nomboka tamin'ny herinandro fa teny aiza ny volako aiza ny volako faran'ny herinandro mila anao aiza ianao. Izy tsy namaly telefona fa natahotra. Zany teny taminazy nanomboka maly. Zaho izy nitsoka an'ireo. Tsy azo atao zany aho. Tonga dia anao mihitsy napitso marena miantso an'io olona io. Aiza ianao fa eo aminao. Za nge tsy manam-bola ndana fotsiny. Dia teneno izy rehefa miona hoe zahako tsy mbola manana fa zao. Iteny aminao hoe tena tsy iharanako tsy very ny volanao. Tena omeko fa amin'ny fotoana. Fa aza mitrotsoka izany intsony mamono telefona sy ny sisa. Natsony amin'izay olona allo? Azafady, mbola tsy afaka miresaka aminao mihitsy aho mbola misy zavatra ataoko fa atsoko ao rapeleko anao. Dia tena izy. Mbola tsy nety resaka tamiko izy fa mbola sairana izy fa mbola rapeleny aho. Dana misaotra an'Andriamanitra aho. Halleloia. Misaora an'Andriamanitra. Efa valimbavaka nge zany. Efa Andriamanitra miasa nge zany. Sa ianao mieritreritra trosa voaloha ihany vao Andriamanitra miasa. Efa Andriamanitra miasa zany. Paharivan'ny andro androany. Tsy antso azy mihitsy olo fa izy miinsista. Tsy vanily le olona tena. Le olona natahotra hatramin'ny nomaly sy fakomaly. Napahirezoko atsoy natsony tsy mamaly androany tontolo tsy namaly telefona le olona. Ndanao amin'ny saotra an'Andriamanitra. Efa valimbavaka zany tsy fantatsika izay miseho any. Tsy ange tsy voatery hafantatra izay zavatra miseho any ravany. Aza miasa saina ianao inona ary zao ny zava-miseho any. Fa zao fotsiny isaory an'Andriamanitra isaky ny hetsika sy ny dingana. Ny dosie anao efa eo ampelantanan'Andriamanitra. Minoa ianao an'izany efa eo ampelantanana iny. Dia anazy izy no mitraité an'io. Amen. Izy no mitraité an'io. Tsy ny devolo tsy no mitraité an'io. Ndika zany ianao aza matahotra rehefa ametraka ny fiainanao eo ampelantanan'Andriamanitra aza mieritreritra neta zavatra ratsy no izay efa niainanao talohany tsy nametrahanao an'io fiainanao io sy problemanao io tanatry n'Andriamanitra. Azo antoka Andriamanitra. Tena azo antoka Jehovah ry havana. Tokony hatoky an'Andriamanitra ianao. Za matoky sy ny fa manomboka androany hitombo ny finoanao. Batery fiarovana. Aram-bato. Ary tena hoe batery fiarovana, vatolampy-piarofana, apinga sy tandroka, fiarovana avo ho antsika Andriamanitra. Azo atao tsara ny mitoky amin'Andriamanitra. Tsarian'Andriamanitra zany ianao. Ianao hoe mba mitoky tamin'ny samiraka amin'ny anio ravina dia nondeha ravina ny andeha hoarina. Tsy zany ny toetran'Andriamanitra. Manana finoana, matoky fa momba anao izy. Ao ny fotoana, ho tadidinao ty fotoana androany ty, dia izany hoe ty marina dia hijoro vavolombelona ianao indray androany. Hoe zahako ta anaty problème fa rehefa nametraka an'Andriamanitra ho batery fiarovako sy vatolampy-piarofako dia izao no nataony tamin'ny fiainako. Aza dinao no mijoro vavolombelona manome voninahitra azy rahatr'izay. Za rehefa tanaty problème dia izao no teneniko. Jesosy ho avy ny fotoana. Raha zany tahinao ho ataoko retan'ny Danitra ny namonjenao ahy. Dia izao ataoko retan'ny Danitra isanandro. Fa tena namonjy ihany Jehovah Andriamanitra. Ho avy ny fotoana ianao indrindra nanao an'izany. Inona ary ny zavatra azo lazaina androany? Tapitra ny toritentsika. Matoky mahireza fa azo ataony matoky an'Andriamanitra. Halleloia. Tonga amin'ny fizarana fahatsapantsika. Iny ny kantoko rado akiradio. Inona ny nakasika anao tanatin'ny toriteny tonga anatin'ny fizarana fahatsapantsika. Ny fizarana fahatsapana dia izao miantso ianao miantso anahy ianao dia teneninao anatin'ny 2 minitra sasany. Inona ny nakasika anao tanatin'ny toriteny dia mba zarainao aminay tsirairay avy reto dia mba hampahery anay tsirairay avy. Halleloia. Ndao ary izara fahatsapana ary tsika ndao atsotsika izay niantso. Halleloia. Dia afaka manao appel fotsiny ianao dia zay rehefa ao ianao tsy maintsy hitako foana io ianao fa niantso dia za mirappel anao. Ndao rapiditra olona voalohany tsika. Halleloia. Tahito raha latojo. Inona ary ny azonao zaraina androany tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Jesosy pastera dia mankasitraka nametraka mankasitraka nareo mianadata amin'ny toriteny fa nahafinaritra sady nankasika. Zavatra tena nakasika an'ahy hoe le tamin'ny fahavalo an-tavita teo hoe manantona vao ela lavitra aloha
satria mbola tsy matahotra David. Efa akaiky efa mianatra amin'izay dia efa tena hoe mitona aminy amin'izay fa eo amin'ny ampingany zana-tsipika efa mitona eo fa tena mianatra mihitsy fa mbola tsy matahotra ihany izy, mbola miantsy ady mihitsy ary izy, mbola miteny foana izy any atahorako izy an'izao. Dia tena nakasika anankiroe tao anatin'izany rehetra izany tsy hoe tsy zavatra nataony akory, tsy hoe dia nanafika fahavalona nanao fa natoky amin'ny Jehovah fotsiny zavatra nataony. Ndry Jehovah namonjy anazy. Tena nakasika be anazy dia Jesosy taholy. Alleluia, mankasitraka indrindra andala-tontsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay noety izay. Andriamanitra manankiream-pahasoavana hamaly fitianao dia mitombo ositra, dia mitombo fahasoavana hatrany rahalatotso. Izy indray manaranaraka ao ary iantso io misy appel tonga dia miditra vao andeha iantso dia efa misy anankiray tafiditra. Andao ary ampanjotsika indray ary Zandry aina ranambavy aina, inona indray ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy sika rehetrarehetra, mankasitraka ny pastera ny fitenenana dia mankasitraka anareo menabaka amin'ny toriteny mampahery be mihitsiny Ianao no tena nakasika anahy teo kokoa ilay hoe tsika dia manandriamanitra ny hafinga rehetrarehetra rehefa hiady. Nefa na dia efa feno hafinga antsika mbola tsika ihany no miady fa mbola Andriamanitra no miady antsika dia tena hoe mampahery be mihitsy izay teny izay. Tain'i Jesosy taholy tsika rehetrarehetra. Alleluia, mankasitraka ihany koa andranambavy aina tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana hamaly fitianao, mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrandrehetra. Nisaotra nareo maromaro ny zara-pahatsapana hitako ato Andriamanitra manankiream-pahasoavana hamaly fitianareo. Misaotra zava-dehibe ny fizarana fahatsapana mba hoenin'izay tsy teo hoenin'ny mpitoriteny ihany koa. Tain'ny tompo ranambavy Sandola, anao zao amin'ny fitenenana inona ny azonao zaraina ary? Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana dia mankasitraka nareo mianadahy tamin'ny toriteny fa tena mampahery be ny tena nakatsika tamin'ity androany dia momba ny fatokisan'Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny fatokisan'Andriamanitra. Davida dia tsy nitoky tamin'ny hoe mampanjaka azy fa tena nitoky niteraka tamin'Andriamanitra. Davida dia noraisiny ho ampinga ho aram-baky na fiarovany ho azy. Jehovah dia tena hoe nafinaritra azy zany dia nganeho antsika rehetrarehetra tena hoe hatoky Jehovah irery ihany ny fiainantsika. Tsy miaratsy ny fiainantsika raha mitoky amin'ny Jehovah fa tena hoe miara tsara raha eo am-pelantanan'Andriamanitra dia raha mipetra mahatoky isika. Izay no tena nakasika pastera dia mankasitraka. Alleluia, mankasitraka anao ihany koa dia tain'ny tompo ranambavy Sandola. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny hamaly fitianao, mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mbola piditra olona hafa indray tsika. Alleluia, izara-pahatsapana manaraka zafady ndao ampanjotsika ranambavitsika Aingodrina Rodriguez, inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana dia manona vetana Jesosy Kristy amintsika rehetra. Mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny dia fampianarana maro be. Ny anahy ny zavatra tena nakasika be anazy zany dia ny Davida zany. Ny anazy zany no tena nireharehany mihitsy ny fahalehibeazan'Andriamanitra sy ny finoanan'Andriamanitra. Le fitiavany an'Andriamanitra mihitsy dia tena nakasika be anahy mihitsy hoe rehefa mitoky amin'Andriamanitra tsika dia Andriamanitra tsy natakatra ny voam-polontsika dia tsy tratra fahavalo zany tsika. Ny fahavalo dia manana zanatsika miara-mila zanatsika. Andriamanitra dia mahery lavitra ny tany. Ny fahavalo ihany no fandripaka rehefa Jehovah no toky. Dia izay no nakasika be anahy dia mankasitraka pastera ho an'i Jesosy voninahitra. Amen. Alleluia, mankasitraka be dia be anao ihany koa ranambavy Aingodrina Rodriguez. Andriamanitra ny hamaly fitianao, mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Misaotra anareo amin'ny fizarana fahatsapana fa tena mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ny mihaino ny fizarana fahatsapana avy aminareo. Alleluia. Misy raha efa nomanika any ato fa sao dia misy tianareo kokoa. Inona ary ny raha hitanareo mety kokoa
mety amin'izany zany zao efa nanao an'le efa anaty efa nivononoka le aza manany Sylvia iny aza manany ampitsonao ianao ka sao dia manana tsara no inonareo mety aminareo ve iny sa misy sosikevitra hafa avy aminareo dia ataontsika nira anao hiritsika milohan'ny idirantsika amin'ny ino zany izy mampionona mitovy hevitra zany zay mivady alleloia nefa mahatoky any ziona koa tsara alleloia ndao ataontsika fifidianana kely ndao ary rony ny safidianantsika raha misy olona folonareo manoratra dia hita hoe 5 sa 4 sy 9 sa matoky any ziona sa aza manahany Sylvia samy manoratra ary manomboka eo mba manoratra alleloia samy tsara samy tsara le Jonathan fa ziona aloha zay ray zay manomboka marinany koa titsika ziona ray zay matoky roa zay ny ziona matoky Jonathan 3 ziona izy Marie-Jo zay fa mahazo anankiray azamanaro ziona 4 azamana 3 ziona 5 azamana 4 5 sy 5 enina ny ampy sy mami enina Sylvia zany mialatsiny zany Erika fa dia naso mbola misy zara fahatsapana ray io alleloia sady olona mbola tsy mipotra teto mihitsy alleloia ndao metsika fitenenana rana baviravy-takalo any Madagasikara faly be mihitsy mandray anao tanaty fizarana fahatsapana inona ny azonao zaraina ary anao ny fitenenana mare tompoka raha somary afaka amin'ny teny mafimafy kokoa fotsy anao dia tena mety be mihitsy tahiny tompo ianao faly be zay maheno anao inona ny vaovao inona ary ny azonao zaraina tsapako mihitsy fa misy fitsapana mafo eo amin'ny fiainako ary tena mahagaga izy fa tena mafy le fitsapana nefa ny tena gaga indray dia tsapako fa natao mitombo nanana hitahinary izy avy eo zay vaovao pastera fa misaotra betsaka alleloia hitanao ny fitsapana zay lalovanao io dia lalana anankiray ahafahan'Andriamanitra Andriamanitra tsy afaka aneo amintsika mihitsy hoe ahoana ny atsapantsika ny heriny raha tsy misy zavatra mafimafy hitantsika dia miantso sy anarana antsika dia ao ambadika izay ny ahitantsika hoe mbola misy maheriny ity olana ity kay Jehovah kay ka io hoy tena Andriamanitra tsy fahafatesana ny antony io fa hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy hankalazana ny zanak'Andriamanitra dia ho hitanao nke fa amin'ny terina anotianina dia izy jory vavolombelona fa le adinao reo taperin'i Jehovah reo nopitehan'i Jehovah reo ka matoky fa fomba anankiray sy fotoana anankiray zao hanehoan'Andriamanitra ny heriny aminao dia izay ny andogavan'ireo zavatra mafimafy aminao reo azonao zany dia mahereza korazy fa dia hivavaka ho anao ao fa tena anisan'ny olona hoentina mbavaka ianao manomboka anao fa manana finoana dia tahiny tompo dia misaotra indrindra ny antso saotra tamin'ny fizarana fahatsapana dia midirandray rapitso alleloia tahiny jetsatsy dia mahereza dia mirahasoa tahiny tompo mahafinaritra be mahita olona vaovao be sady izy any Madagasikara dia zara fahatsapana alleloia tsara be mihitsy zany dia misaotra azy tsika dia makasitraka andao ary hiritsika raha mazava tamintsika aloha fa le any Sylvia no hira ataontsika sady mba hanehoana an'le asa tanana rahatody sy raha Jonathan ihany koa satria mbola tia koa mbola tononkirana taondry zareo ihany koa menofinaritra ary tsika dia aorian'izay tsika hivavaka dia hivavaka amin'ny firenena hamarina ny fotoana menofinaritra daholo
zamanay ngampisanao ianao fa tsy fantatrao saya serony Aukanilani bansininao isitumpu miteranao manjerafita jananao azamanao namiwafinao yanao mbola maro atitinyanjanao Efikasana sirano fianatsinao Tanamasya samanao Kristinani vanao Samalayana Ani Nyapisanao yanao fa tsy fantatrao saya serony Aukanilanitrano banzininao isitumpu miteranao manjerafita jananao O azamanay nyaminafinao janao mbola maro atitinyanjanao Efikasana sirano anatinao tanimasya samanay Kristiani vanao Samalayana Nesia sayanao Sadagana sayanao Samalayana Hai tumimu Nesia sayanao Sadagana Mana Jesosy malalo tsy atahotra zay Jesosy tsy anam-panahiny zay Jesosy na inona mety eo anoloanay tokoa dia ampy anay ny teninao androany fa tena Andriamanitra azo itokina ary nampianatra anay hitoky aminao ny salama fafito amby roapolo izay renesinay androany. Saotra Jehovah'Andriamanitra, saotra Jesosy saotra ny fanahinao masina izay mampahery anay isan'andro isan'andro, misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay nanolotra ny teny taty ambavanay tamin'ity androany. Nangatahako aminao Jesosy dia aza velanao verimaina zany teny zany, aza velanao misy ho lasany voatsaingo ny vorona piaza fa oka ho voatahiry ao anatin'ny tany lonaka nyriny teninao dia ny fona tsirairay avy hitahiry an'izany teny zany dia tsisy ho verimaina fa ho tsaronay naroviana zay mandalo azy dia ho tsaronay ty andro androany ity, ho tsaronay ny hafatra zay nomenao Jesosy malalo, voninahitra ho anao mandrakizay dia raha aza saotra
tahiny tsirairay avy zay tonga teto na nandalo kely fotsiny teto na nitoetra teto anehoany voninahitra ao porofoy fa miasa eto ianao porofoy fa momba lay ianao Jesosy dia lalaza saotra sy voninahitra ho anao mandrakizay dia volosy ny satana fatotra amin'ny rano ao tsy afaka anelingelina izany teny izany tsy aniry anatin'ny fony tsirairay avy fa tena hoe roahako amin'ny anaranao tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray to anatin'izay tenin'Andriamanitra nitorina re amin'ny anaranao Jesosy halleluia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao nao ampandrotsika ny nabavintsika Kodanela hivavaka ho an'ny firenena Kodanela anao ny fitenenana Alleluia makasitraka pastera na amin'ny fitenena mbola hiara-mivavaka antsika maranantsika ny fotoana ry Jehovah reny tsara indrindra mbola fahasideran'ny voninahitra ao izay fa satria tontolo soamantsara ny fotoananay androany ary misaotra betsaka anao Jehovah mbola tsy tapaka ny connexion anay androany teo anao Jesosy anao tokoa Jehovah malalo tena anao ny fahazavanay Jesosy malalo anao ny le Jehovah fiaro anay sy ny aro-ambatonay tokoa anao Jesosy malalo ary matoky anao zay satria mbola mijorety Jesosy malalo matoy zay mbola mijorety satria noho ny fitiavanao anay noho ny fiarovanao anay ary fitiavanao anay Jesosy malalo ary sorovanao be dia be ny fiarovanao anay isanandro ary tena lehibe tokoa ianao Jesosy malalo manomboka androany zay matoky anao Jehovah malalo anao ny fiarovanay sy fahazavanay ary ny vatolampinay anao Jesosy malalo zay farany avoninindrindra ary fialohanay anao Jehovah malalo saotra betsaka anao Jehovah tamin'ny fitiavanao anay tsirairay avy ary ny tamin'ny toriteny zay voarainay Jesosy malalo tena lehibe tokoa ny fitiavanao anay ary matoky anao zay Jehovah malalo ninina ny ola na ny fahavalo izay manenjika anay na ny asa ratsy ny devily izay mitady amin'ny fiainanay Jesosy malalo tena matoky anao zay Jehovah na miditra na mivoaka na matory na amin'ny alina maraina Jesosy fa anao tokoa ny fialofanay sy fahazavanay Jesosy malalo ary izay rehetra izay nandray toriteny Jesosy malalo azavela misy lantsika azavela misy diso anjara Jehovah malalo tainao ny tsirairay avy izay nandray izany toriteny izany Jesosy malalo ary misaotra betsaka anao ary mbola vavaka ho an'ny firenenanay Jehovah malalo tsy miavy aminao ny firenenanay tena mbola anisany mbola maizina tahaka ny azy Jesosy malalo ny firenenanay mbola tsy mahatsapa zany hoe fahazavanao Jehovah malalo mbola tsy mahatsapa zany hoe fiarovanao mbola anatin'ny aina anatin'ny maizina ny firenenanay Jehovah malalo mangataka fitahinao sy fiarovanao ny firenenanay aoka ny fahazavanao mba hazava amin'ny firenenanay Jesosy malalo aoka ny fialofanao mba iseho aseho ny voninahitra anao amin'ny firenenanay Jesosy malalo na ny mpitondram-panjakana zany na ny mpanao asa ratsy Jesosy malalo na ny matin'ny olana tsy fahasalamana maro isan-karazany zay olo tsirairay ao anatin'ny firenenanay Jesosy malalo ambola etoeto anatrehanao nizaniza zay mandalo olana anatin'ny firenenanay na ny hady maro isan-karazany na ny olo anatin'ny any amin'ny hopitaly na ny kamboja Jesosy malalo na ny beandry tena etoeto anatrehanao Jehovah malalo onko mba iseho ny voninahitra anao amin'ny firenenanay Jesosy malalo tainao ny olo tsirairay avy ao anatin'ny firenenanay mbola maro tokoa ny tsy malala anao tsy malala zany fitiavanao tsy malala zany fiarovanao anay ary ny voninahitra anao Jesosy mbola misy tsy mahatsapa an'izany fahatsaranao Jehovah malalo ka dia tena isoroko betsaka anao Jesosy miaro ny firenenanay misaotra mbola na dia mahantra zay fa nefa mbola mijoretra Jesosy malalo ny tsirairay avy na ny mpanaraka ny toriteny zany mbola tsy mahay Jesosy atao mbola tonga amin'izy ireny afitra Jehovah malalo ka dia misaotra anao ny tsirairay avy izay nanatrika eto atory zay dia aoka ny fananao masiny tsy misarika aminay aoka ny
ny herinao miasa ny voninahitranao ny tsirairay avy Jesosy malala ny toteny izay voarainay androany ary entinay mamakivaky ny tontolo andronay sy ny fiainanay na ny olonanay zany Jesosy malala ova amin'ny anaranao masiny Jehova malalaka dia misaotra betsaka anao indrindra Jehova tamin'ny fahazavanao sy fiarovanao anay sy ny ampinganao Jesosy malala ary tena voninahitra ny eo anao rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha bavaka Danila tamin'ny bavaka amin'ny firenena mamy be misaotra ny Salinina tamin'ny toriteny tena mamy be ihany koa dia misaotra ny Nambina tamin'ny bavaka matsiro izay nanomboana an'ity fotoana ity dia tapitra koa ny fandarantsika misaotra nareo ihany koa tonga niaraka taminay teto raha mbola singany amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo venena soamantsaritsika dia eo neto indray tsika raha pitso amin'ny sivy sasany alina samia tahiny tompo dia matory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina hiatrika tontolo andro mahafinaritra be raha pitso ny alohavan'ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy mandresy tsy maintsy mahery ho an'Andriamanitra ny voninahitra. akiradio.radio12345.com afahanao mieno ny onjam-peo akiradio akiradio.radio12345.com afahanao mieno ny onjam-peo akiradio mandeha andro aman'alina misy toloteny isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo alina. Tainy Jesosy daholo. Amen.